hoy ny soratra masina fa fonombola tsy nanan-kery sika dia maty Kristy tamin'ny fotoanandro amonjy ny ratsy fanahy fa saiky misy olona ho faty amonjy ny marina fa angamba isy ihany ny sasany sa maty aza amonjy ny manao soa fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Alleluia. Amen. Ny olona vovela heloko ary avako dia samy manambara ny finoany an' Jesosy Kristy tompontsika sy eo anatrehany ny namany koa. Koa andeha ny fanekempinoana laharina faharoa ao amin'ny liturjia izao ny ombonantsika manao hoe isika minon'Andriamanitra iray raitsotoa mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanaka lahatokan'Andriamanitra nateraka ny rainy talohan'izao rehetra izao ny mazava fa amin'ny mazava Andriamanitra tokoa amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra izy no nahariany izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona tamin'ny hazo fijaliany ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponty Pilato izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ao any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tany ankavanany iray avy any ho aviany indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina tompo sady mpame aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavan'ny mpaminany. Isika amin'ny fiangonana iray masina miorina amin'ny fanambarany apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Tonga amin'ny fotoana sika izao ry havako ho an'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora eto amin'ny fiangonana. Andeha hitsangana avokoa izao ny ankizy sy ny tanora rehetra eto amin'ny fiangonana ary dia ho iraintsika ny hira voalahatra.
ivavaka isika. Jesosy tonga indray ty ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora eto amin'ny fiangonana. Indreo izy ireo mitsangana vavolombelona ny finoana ao anatiny. Dia hiteny aminay indray koa ianao ankehitriny amin'ny alalan'ny teninao dia hiaino an'izay rehetra aminaronao Jesosy. Amen. Mbola tsy hipetraka ianareo fa andeha hamaky ny tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Lioka 2:20 filazantsara araka ny Lioka 2:20 ka ny 9:20 no ovakitsika rehetra miaraka. Lioka 2:20 ny 9:20. Rehefa mahita ianareo dia hiara-maka izany sika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa tsy mba toy izany ianareo fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Amen. Hipetraka ianareo. Io ry ankizy sy ny tanora eto fiangonana dia tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany izay niady ho lehibe teo anatrehan'i Jesosy, niady izay ho mpitarika. Ary dia io ny tenin'i Jesosy tamin'izy ireo. Ny tena ho raisintsika dia hoe fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry. Izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry. Raha mpanangatanana anareo aho zao hoe ho anareo ireo ankizy tanora ireo ao an-tokantrano, iza ny zoky dia isy anangatanana eo. Ary rehefa miteny koa hoe iza ny zandry ao an-tokantrano, ny ankizy ao an-trano dia isy anangatanana ihany koa ianareo. Izany hoe sady misy zoky eto no misy zandry. Ny hoe lehibe resan'i Jesosy eto dia tsy ahalehibe aza na ara-batana io hoe ngezangeza fa taona sy traikefa no resahana. Lehibe aman-taona, zoky ara-taona ao an-trano. Zao koa anefa amin'ny hoe zoky sy zandry resahana eto dia mety ho zoky ianao ao an-trano fa mety ho zandry ianao any am-pianarana. Mety ho zandry ianao ao an-trano fa mety ho zoky ianao any am-pianarana. Tsy any am-pianarana ihany fa meo amin'ny mpiara amin'ny lalao, eny amin'ny mpinamana, samy mpinamana. Ary aty am-piangonana koa any amin'ny sampana maro samihafa dia mety ho zandry ianao any an-trano fa zoky ianao any. Mety ho zoky ianao any an-trano fa zandry ianao any. Inona ary no ifampiarizantsika amin'ity anio ity? Raha zoky ianao ao an-tranonao dia meteza eo amin'ny toeran'ny zandry. Inona moa ny toeran'ny zandry? Ny fahafantaran'ny zoky azy matetika dia hoe ny zandry no mpitondra entana. Ny zandry no manasa vilia, manasa lovia moa isika. Ny zandry no manao ny raharaha kely maro samihafa fa zoky mibaikobaiko kely matetika. Izany zany ny fahafantaran'ny zoky ny antsoina hoe zandry. Ary indraindray zany mirafitra ao an-toa mihitsy. Ary raha vao misy zandry any amin'ny sehatra rehetra dia izany no mandeha. Amin'i Jesosy zany rankizy sy tanora dia fanandratantena ihany. Fa ny tena tiany Jesosy eto dia hoe alaivo ireny toeran'ny zandry. Hitanao ilay zandrinao ao an-trano ao, raha tokony hanasa vilia izy, be loatra ilay vilia dia ampio izy. Raha tokony hanao zavatra maro samihafa hampanaoviny ray aman-dreny azy dia ampio izy. Fifanampiana no ilaina eto fa tsy fibaikobaikoana fotsiny. Raha zandry koa ianao dia aza mitoetra ho zandry fotsiny satria efa renareo zao ilay tenin'Andriamanitra teo. Fa ataovy izay vitanao dia ny fanampy ny zoky sy zandry. Ary rehefa ao an-tokantrano dia ho faly ny ray aman-dreny mahita ny fifanampiana ireo zoky sy zandry ao an-trano. Dia tsy any ihany, tsy ao an-trano ihany
fa ny amin'ny sehatra rehetra misy ianareo dia asehozany fifanampiany ny zoky zandry zany ary rehefa mifanampy toy izany dia mandroso amin'ny lafiny tsara rehetra ny zoky sy ny zandry rehetra. Eny na lehibe koa aza dia entanina ny amin'izany fifampahirezany zoky sy ny zandry izy zany. Zany ry havako ny zoky zandry isany no tenin'Andriamanitra nomena ao anareo tamin'ity anio ity dia samy mba hahavita be amin'izay ataony sy tanterahany daholo anie ny zoky sy ny zandry rehetra amin'ity andro fialan-tsasatra ity. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay no ny amin'ny teninao fa na dia zoky azy izahay dia tianao hipetraka toy ny zandry. Anao karazana lahasa rehetra, anao izay everinay fa tokony tanterahan'ny zandry. Andraikitra lehibe zany, fanetretena lehibe zany. Ny zandry koa dia tsy hipetra-potsiny amin'izany satria amin'ny toerana sasany izy, amin'ny toerana maro aza dia mety ho zoky ihany koa ka dia hanetritena toy izany ihany koa. Dia ny fiainany ankizy sy ny tanora rehetra dia ho tarihanao Jesosy hatrany amin'ny anaranao no hafanay mivavaka toy izany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay, misaotra anao zahay fa omenao indray ty fotoana hamakina ny teninao sy hanambarana ny hafatrao. Ny teninao no mampahery anay ary ahafahanay mifampahery koa malona ny ady sarotra mety hatrehanay. Ny teninao koa no ahafahanay mijoro vavolombelona amin'ny finoananao. Koa mangataka ny fahafenoan'ny fanainao masina izahay hitaridalana anay ny hamaky ny teny mba tsy ho andiso, izay mihaino mba ho mpankatoa. Ianao koa no omba ny mpanomponao hitondra ny hafatrao. Ny fanainao masina anie no hanazava ny teninao ka hampianatra anay ny marina rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no hanaovanay izany mivavaka izany. Amen. Iaramaky sy iain'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'i Daniela toko 10 andiny 20 ka hatramin'ny andiny 1 ao amin'ny toko 1. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy indray nanao endrik'olona na ny endray koa dia nampahery ahy ka nanao hoe aza matahotra ry ilay malala indrindra, fiadanana anie ho anao, mahereza, eny mahereza. Ary efa niteny tamiko izy dia niahery aho ka nanao hoe aoka hiteny ianao Tompoko satria efa nampahery ahy. Dia hoy izy, mo fantatrao va ny haviko aty aminao? Ankehitriny dia verina hiady amin'ny andrin'ny Persia aho, ary efa mivoaka aho dia indro ho avy ny andrin'ny Grisia. Fambarako aminao izay voasoratra ao amin'ny soratra marina, nefa tsy misy miara misikina amiko anohitra ireo afa-tsy Mikaela andriana anareo. Fa tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Darius Mediana dia nitsangana pahery sy hanatanjaka azy aho.
Ola hotoizantsika ny famakina ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazana tsara araka ny lioka. Lioka toko faharoa amby roapolo andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fa efatra amby telopolo. Ary ho faranana ny famakina ny teny ao amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba. Jakoba toko fahadimy andininy fahafito ka hatramin'ny fa raika amby folo. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray amin'ny atao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjakany Jetilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo, fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa no lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no naharitra nanaraka ahy tamin'ny fakapanahy niasa tamiko. Koa izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendren'ny raiko ho ahy, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakana ianareo, sady hipetraka ambonin'ny seza fiandrianana hitsara ny firenena 12. Ary hoy ny Tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady anareo ho kororohina toy ny vary. Nefa izaho nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao, ary rehefa mibebaka ianao hampaherezo ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy, Tompoko, vonona nanaraka anao aho, na ao hatramin'ny maizina, na dia ho any amin'ny fahafatesana azy. Fa hoy Jesosy, lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno an'io, hianda intelo tsy ho mahalalay ianao. Ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy, mandra-piavin'ny Tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany, mandra-pahazo ny ranon'orana aloha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo, fa efa miakaiky ny fiavian'ny Tompo. Aza mifampimonomonina ry rahalahy, fandrao ho hoelohina ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo alohan'ny varavara. Rahalahiko, aoka ny mpaminany izay miteny amin'ny anaran'ny Tompo no alainareo ho fianarana ny fandefera-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra, efa naherenareo ny faharetan'ny Joba, ary efa hitanareo ny farany nataon'ny Tompo taminy, fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindrapo. Amen. Oh
mbola ampitomborao amintsika riavana ny famindram-po sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika fiangonana taranaka ny martyra koa no ity alahady manokana eo amin'ny tantara ny fiangonana ity atserovantsika izany raha latsaka sy favoizantena no ny filazantsara sy ny fijoroana ho vavolombelona ny famonjen'i Kristy izany. Ho aminareo ane ny fanahy ny faharetana. Jakoba toko 5, ny andininy 7, 8 ary ny 9. Jakoba toko 5, ny andininy 7, ny 8 ary ny 9. Ireo andininy anankitelo ireo no hitondranantsika ifanatrika amin'ny tompo amin'ity afatr'Andriamanitra ity. Dia raha antsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo zany manao hoe ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maritra amin'izany mandra-pahazo ny ranorana loha sy aoriana. Mahareta koa ianareo mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavin'ny tompo. Aza mifampimonmonina rahalahy fandrao elohany ianareo. Indro ny tsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Amen. Ny soratra napetraky Jakoba araka ny Jakoba voalohany toko voalohany dia mitodika indrindra ho andreo kristianina mielipatrana manerana ny tany. Ary raha vao manomboka ny vakiteny dia mitaona ny fiangonana mba haharitra manoloana ny fizantoetra ahafahana miroso amin'ny asa tsaratsara koa izany. Ny toko voalohany andininy 2 hatramin'ny 4. Raha mbola mandroso ihany isika dia voizinao no hoe foana ny finoana tsy misy asa, fa misongadinao koa no hoe mahareta ao anatin'ny zavatsarotra izay mitranga. Ity faharoa ity no mifanojo amin'ny perikopa manoloana antsika ary mifanahaka raha teo amin'ny loha hevitry ny perikopa evitseke manao hoe mifampahery ny mpino. Inona ary no ambarany reto andininy reto amintsika riavana. Izao perikopa manoloana antsika izao zany hoe ny andininy 7 hatramin'ny 11 dia mizara roa mazava tsara. Ny andininy 7 hatramin'ny 9 dia milaza fampaherezana ny olona izay mijaly andefitra manoloana ny mpampijaly. Mahareta tsara. Eo ambany misy fiantsona faharetana koa andininy 10 sy 11. Fa io ndray kosa dia mitaona ny olona anana faharetana amin'ny fitsapana izay mianjady. Ity voalohany ity zany no raisitsika zany hoe mifampahery isika mpino mba ahafahantsika mandefitra eo anoloan'ny mpampahory, eo anoloan'ny mpampijaly, eo anoloan'izay mety mpanenjika atsika amin'ny fijoroantsika ao anatin'ny finoana. Izany no navaivay tamin'ny vanim-potoana nanoratana ny epistily ary vanim-potoana ny fiangonana voalohany rahateo. Nenjena fatratra ny kristianina ary maro no maty martyra. Efa fantatsika ary ampatsahiviny zany. Amin'izao fotoana mbola anomezantsika lanja ny fahavoizantena sy ny fahafatesana martyra noho ny finoana izao. Mandefitra amin'ny olona mpanenjika, mpampahory, mpaneso noho ny fijoroana ho kristianina. Mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Voalohany mandefera. Mandefera amin'ny mpanenjika, mandefera amin'ny mpampahory, mandefera amin'ny mpaneso raha tojo izany ianao. Indraindray ny mahavantana antsika dia ny hoe mahereza fa sarotra ny fiainana.
mifampahery ao anatin'ny setra sy ny fizahan-toetra fa eto dia ny hoe mahereza manoloana ny mpanenjika tsy ny zavatra mafy miatra amintsika no ampaherezana antsika amin'ny tapany voalohany miandin'ny fahafito sy fahavalo fa ny hahafahantsika miatrika ny fitoniana ireo mpampahory ireo mpampijaly ireo mpanenjika ten'izany tokoa ve raha kristianina isika ka mijoro amin'ny maha-kristianina antsika eo amin'ny sehatra izay hametrahana antsika zakantsika ve ny tsy miteny raha esony vitantsika ve ny mivavaka raha enjehana fa izany miantsona antsika eto mareta tsara zany hoe ampandefero ny atezerana ampandefero ny fahasorenana ampandefero ny alahelo izay mety ho fetse-po ateraky ny mpampijaly ateraky ny fijaliana no ny fampahoriana ataony hafa ampandefero reny mareta mahavara mangina mahavara mivavaka mahavara miaritra eo anoloan'ny mpampahory aty zany dia mba tsy apetraka eo am-bavan'ny kristianina izay enjehana no hoe za raha nga tsy manaiky an'izany a efa inona ny tsy ataoko itsy ataoko ry andianako izao andraisako anjary itsy mbola zany ihany ve ny anaovana tsy izany sika kristianina manona nyty fampaherezana ity mifampahereza mba ahafahantsika mandefitra manoloana ny mpampahory sy ny mpanenjika izay ny voalohany riavana ny faharoa miandrasa hoarin'ny mpanoratra amin'ny mpiasa tany miandry ny lohaorana sy ny farahorana ny fitaomana ny kristianina mba hiandry ny fiavian'ny tompo ny raharaha-mpambolena teo amin'ny vanim-potoana izay nanoratana izao epistily izao dia raharaha tena miankina amin'ny atao hoe orana voalohany sy ny orana farany orana voalohany dia manainga ny mpamboly mba hiasa tany hikarakara ny tany anatsatoka ny voly ny orana farany kosa dia andrasana mba hamatoy ny vokatra hamasaka ny vokatra ahazona miody sy mijinja ny vokatra tsy misy afa-tsy ireo orana anankiroa ireo ihany ary tena ilana faharetana izany raha hoy ny mpandinika hoe ny volana novambra ny lohaorana ary any amin'ny manodidina ny volana martsa sy aprily ny farahorana any amin'ny volana jona vao mijinja anelanelan'ireo dia tsy misy orana azonao antenaina mampatsiah ny faritra atsimo izay ovangininy synoda lehibe afaka andro vitsivitsy riavana miandro orana anankiray dia orana anankiray afakoa ao ihany tsy misy afa-tsy io ilana faharetana izany ka na inyandro toinona na toinona mamely ny voly dia miandry ihany ny orana farany inona ary no afatra izay apetraka izany fampaherezana izany raha nanomboka isika tamin'ny batisa dia miandrasa ary mareta hatramin'ny farany mety misy fiaretana tokoa ao fijaliana amin'ny fijoroana vavolombelona mamely ny fahavalo tonga ny mpampahory manatrika fanenjehana ianao fanesona fanarabiana anelanelany fiandohan'ny fiainana maha-kristianina nandraisanao an' Jesoa sy mandra-pahatonga ny tompo hitsara ny velona sy ny maty mila mahatry sika riavana tsy misy afa-tsy ny fanombohana sy ny famaranana ny fiainana kristianina nanomboka ianao tsy antsona hanomboka ka hijanona tenatenany fa antsona hamarana ioty ny vokatra ny fanorantenanao dia ny fiainana mandrakizay rehefa ho avy ny tompo ireo ihany tsy misy hoe za hijanona eo atenatenany hoy ny mpandray fanasan'ny tompo sasatsasany na mety ho maro tsy izy zany ny fanorantenantsika
dia faharetana manomboka eo amin'izay nandraisantsika ny fiainam-baovao amin'i Kristy hatramin'ny faharetana hatramin'ny farany fanomezana ny mandrakizay tanteraka ao amin'i Jesosy. Mahareta ny amin'ny lohaorana sy ny farahorana. Ary ny fahatelo manantena. Rehefa nantsoina handefitra isika ao amin'ny teny hoe mahareta tsara, rehefa nantsoina hiandry isika ao amin'ny fanoharana ny amin'ny mpamboly sy ny mpiasa tany, dia antsoina anantena isika. Raha milaza ny soratra masina hoe ho avy ny tompo, dia manamafy ny fanazavana ny 7 manao hoe efa eo ambaravarana izy. Efa eo ambaravarana. Mafeny fanantenana ny olona enjehana zany ry havana. Tsy hoe ho avy ka andeha ny fiaramanidina 770 misy resabe. Sa ho avy andeha fiarakodia, sa ho avy raha oviana, tsia efa antombotra ary efa eo ambaravarana izy. Tena efa eo izy. Miditra sisa anatanteraka ny fitsarana. Fanantenana lehibe ho an'ny kristianina zany ry havana. Tahaka amin'ny teny hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa, androko ihany. Na manahoana fampahoriana ataon'ny mpampijaly mandefery. Na manahoana fanesona ataon'ny mpanenjika mahareta tahaka ny mpiasa tany. Na manahoana mety alavan'ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo manantena fefeo ambaravarana izy. Antombotra ny andro mpamonjena antsika. Manatony zany ary tsy toy ny tamin'ny voaninotsika ho ny epistily hafa, fa mihamanatona ny farany zany. Zany ry havana no ifampahirezantsika manoloana ny atao hoe zavatsarotra mahazo ny kristianina. Ary zao ety ampamaranana raha matsiaro ny fanorantenan'ireo martiora malagasy isika. Isaky ny sabotsy, isaky ny alahady, faharoa amin'ny volana aogositra, dia ndeha ampatsivina vetivety ny amin'izany atao hoe rasalama martiora. Tokony teo amin'ny 5 taona na 7 taonany. Izany rasalama martiora izany no tena nifikitra tamin'ny tompo. Nandray ny sakramentany batisa, nandray ny sakramentany fanasan'ny tompo izy, ary isan'ireo voaentsika rehefa namoaka didy ny mpanjaka raha navalina voalohany ny taona 580 ny afina tany amin'ny lavabady tany manjakaray izy, maro amintsika dia efa nitsidika an'izany, ary nosamborina dia nogadraina ongofoy tao amin'ny fiangonana Ambatonakanga ankehitriny. Tao no nandeferany tamin'ny fanjakana, tao no nandeferany tamin'ny mpanenjika, tahaka ny hoe mahareta tsara. Tao koa no nizorany tamin'ny fanolorantena hatramin'ny farany. Rehefa nandalo ny toeranaovambatisa azy mantsy hono izy araka ny tantara, dia hoy izy hoe tao no nandrenesako ny tenin'ny tompo, teo no nandrenesako ny tenin'ny tompo. Izy ilay hoentina hivoaka ny fiangonana iny, hivoaka ny toerana izay namonjana azy tao Ambatonakanga iny, nitodika teo amin'ny toerana nanaovambatisa azy izy ka nyteny hoe teo no nandrenesako ny tompo. Ary rehefa mbe amin'ny fandefonana dia nangataka hivavaka indray izy, ka nanao nivavaka toy ny an'i Jesosy, nivavaka toy ny an'i Stefana, nanolotra ny fanainy teo am-penatanan'Andriamanitra. Vavaka ry havana filazana ny fanantenanao ny ho avy eo am-penatanan'ny tompo. Fahatokiana ny ho avy eo am-penatanan'ny tompo ny vavaka. Ry havana malala, izany ilay rasalama nahery tao anatin'ny fanenjehana, niandry ny famonjen'Andriamanitra hatramin'ny farany, ny lohaorana sy ny farahorana, ary nanantena tao anatin'ny vavaka. Fa mbola misy anankiray mihoatra noho rasalama izay fantatra manerana ny tany dia Jesosy Kristy, ao amin'ny Hebreo 12 mamaritra vetivety mamitona ny amin'izany
fanolorantenany Jesosy tao anatin'ny fandeferana ny faharetana ary ny fanantenana. Hoy ny Hebreo 12:2-3 amin'ny anaran'ny Tompo. Mijery an' Jesosy tompony fonotsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandroenatra, mba hazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Fa every tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao hoketraka ianareo ka horeraka ny fanahy ianareo. Izany ravana dia mampitodika antsika amin'ny Kristy. Isika atao hoe ampatsahivana ny tantarany martiora, saingy atsangana koa ho vavolombelona martiora amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao. Tsarovy ny tantarany martiora, fa azadonoina indrindra koa ilay martiora ho an'izao tontolo izao. Jesosy Kristy naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fa ankehitriny efa mipetraka eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra. Mifampahery isika mpino riavana ao anatin'ny zavatsarotra mahazon'ny kristianina ny fahasarotana mitombo amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Tsindrio ny fo manoloana ny fanenjehana, miandrasy ny farany fa aza miala eny antenatenany ary manantena ao anatin'ny vavaka. Ho tavintsika ireo martiora zokintsika ary hianarantsika i Jesosy Kristy, martiora namonjy izao tontolo izao. Amen. Ivavaka sika riavako. Sotranao indrindra izay Tompo noho ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao ho anay rehetra tamin'ity anio ity. Ho vatsindray entinay miatrika izao herinandro sao sy ny fiainanay manontolo. Ny teninao nilaza taminay fa izahay dia miendrika ny handefitra noho ny amin'ireo fanenjehana maro samihafa, fampijaliana maro samihafa, fampahoriana maro samihafa izay mety hitarika atezera, mety hitarika lonilony anaty sy ny karazany maro samihafa izay tsy mitera-bokatsoa ny fiainanay. Izany dia tianao handefitra ohatranao Jesosy Kristy izay, toy ny tamin'izany rehetra izany izay natefan'ny olona teny aminao. Ambaranao koa fa izahay dia mila miandry ny fiavianao Jesosy Kristy. Ary mandritra izany fiandrasana izany dia mila mitoetra tsara izay ho vavolombelonao toa an'ireo martiora izay nitoetra tsara ka nahafoinainy mihitsy aza noho ny aminao Jesosy. Ao anatin'izany nefa izahay dia mila manantena anao Jesosy Kristy ilay ivo ny fiainanay, ilay mitantana ny fiainanay. Fa indrindra koa mananteny izahay fa andova fanjakana vaovao dia ny fanjakanao Jesosy Kristy hiarahanao monina aminay rehefa avy eny amin'ny rahony lanitra ianao. Ankehitriny koa izay Tompo dia manantanteraka vavaka fangatahana lara-pameana eto anatrehanao indray amin'izao anio izao. Fantatra iteo fa hiala sasatra ny mpitandrina mianakavy. Ny tianao Andriamanitra ho tanterahanay dia ny fitondranam-bavaka azy ireo amin'ny fandarina sy ny programa rehetra izay ho tanterahana mandritra izany fotoana izany. Ahafahany mahazo hery vaovao indray ny amin'ny asa lehibe izay efa nranao azy eto amin'ity toerana sy fiangonana fitandremana ity. Koa dia isak'izay mahatsiaro izay dia hivavaka ho an'izany ray aman-dreny iombonana eto anivon'ny fiangonana izany. Hivavaka koa izay ankehitriny ny amin'ny synôda lehibe izay maro ankehitriny no miomana amin'ny fiaingana ho amin'izany toerana izany.
eo refeny an-dalana ankehitriny ary tsaroana ambavaka manokana azy zany fa nisy tradoza izy ireny tamin'ny lalana izay naleha dia ianao Jesosy Kristy no omba azy ny amin'ny fitaovana izay simba dia anantena tsaratsara kokoa noho ny teo indray raha toa ka sanatria misy tsy salama dia ianao Jesosy Kristy no hanasitrana ireo rehetra izay efa any an-toerana amin'ny fikarakarana rehetra dia ianao Andriamanitra omba azy ireny ianao fanamasina no hitarika ampahery mba hahatonga azy ireo hanana fifaliana sy fiadanana ao aminao ary ny programa rehetra mandritra izany synodina lehibe izany dia ianao Jesosy Kristy no hita amin'ireo olona rehetra tompona andraikitra sy tompona anjara amin'izany fotoana izany ary dia ny hevitra ao Andriamanitra irery ihany no tanteraka sy ho tanterahana eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Mitondra bavaka koa izahay ankehitriny satria manan-draharaha lehibe ny mpitondra eto Madagasikara amin'ny fivorian'ireo mpitondra fanjakana maro samihafa aty amin'ny faritra Afrika izay tonga eto sy ho tonga eto hiara ho kiondo ny amin'ny ady amin'ny fahantrana izay iombona ny olona rehetra ary dia mendrika anay ny mitondra-bavaka izany tsy eto ihany fa naizanaiza koa izahay dia hitondram-bavaka izany fotoana izany mba hahafahany izao firenena izao hisandratra ho avo noho ny aminao Andriamanitra ilay miasa amin'ireo mpitondra fanjakana rehetra ireo sy tompona andraikitra maro samihafa amin'izany fotoana izany. Mivavaka hatrany izahay ny amin'izao fialan-tsasatra izao satria maro ny olona efa tsy eto amin'ny fiangonana ankehitriny fa any amin'ny toerana samihafa mba hahatsiaro anao Jesosy Kristy hatrany an'izy ireny satria ianao ny tompon'ny fiainany. Ireo rehetra izay mbola mikasa ihany koa ny handeha dia ianao hatrany no hitarika azy ireny amin'izany rehetra izany ka hameny hevitra sy tetika maro samihafa mandra-piveriny eto indray. Ho anay rehetra izay mijanona sy monina eto miara-miombona eto koa dia ho tahianao sy ampahirezina ao hatrany any izahay. Izay rehetra tsy voatonanay tompo tamin'ity anio ity nefa fantatrao fa mahasoa anay dia tanterao ny fiainanay izany. Ny vavakay kosa izao dia atambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao ny mpianatra faizay manao hoe Renay Zenidanitra ho masina anie ny naranao tonga any any fanjakanao atao any any sitraponao ity tany tahaka ny an-danitra meo any an'io izay any nasaza ao anay ary mamelany elokay tahaka namelanao izay meloka taminay ary izay mitondra anay amin'ny fahakapanahy manafanay amin'ny ratsy ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Endre ny fifalianay Andriamanitra fa raha nanetry tena teo ambany tana mahirinay nao izahay dia nanandratra anay ianao ary raha nitanondrika izahay dia lampitraka anay ianao ary raha mety ho very ny fanantenanay dia afaka nampiorina anay tamin'ny finoana ianao. Misaotra Andriamanitra fa tsy toy izay nahatongavanay teto koa ankehitriny no ivoanay izao tranonao Andriamanitra izao. Mahery izay satria afaka nandray ny fampahirezana avy amin'ireo olom-bosotra ao dia misaotra ny amin'izy ireo sy ny fijoroany eto anivon'ny fiangonana tato anatin'ity fotoana manokana ity. Mbola ampitoetra azy tsara ao aminao anie ianao ary indrindra mbola hanohana azy ahafahany manohana ny hafa koa. Ankehitriny dia mangataka aminao izay mba hanome ny fanahy masina izanay mitahiry ny fampahirezana no trononao tamin'ny tsirairay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny famindram-pony miano mamaliny vavakay. Amen. Mamarana izao fanompoavavana sika riavana mitsangana andray ny afatra sy ny tsodrano aorian'izay ny raha farany eo amin'ny fandaharana. Izao no afatra tolonao antsika avy nandray ny asa sy fampahirezana. Voasoratra hoe
mifalia mandrakariva amin'ny tompo ho izao indray mifalia aoko ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbiakaiky ny tompo aza manaina ino ana inona fa aoka ny fivavahana sy ny fona mba misaorana mentinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra raiso ary nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.